Ampifaliana ny tompo klasy tompo vavy no anlorana ny arahaba ho anareo mpijery rehetra ny tokantrano any ary ampifaliana tahaka izany ihany koa no andraisako anareo ao anatin'izao fandaharana izao tonga soa atao anatin'ny fandaharana indray amin'ity hanio ity sika dia mbola hiaraka hatrany amin'ny Sheikh Komel izay tolorako ny arahaba manokana ihany koa. Assalamu alaikum Sheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh madam Asma. Sifali marhaba yani kuwa fiarabana masina avy amin'Andriamanitra no tolotra ho anareo rehetra izay mpanaraka tsy tapaka ny fandaharatsika indrindra fa ianao izay riny lina manaraka izao fandaharana zao ary efa miandry izao fotoana zao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fampatsiahivana kely tamin'ny fiarahantsika farany teto dia ny resaka isika manodidina ny famorana manasanao anapaharetana hiaraka aminay eto indray izany androany hiaraka aminay eto anaraka ny toyan'izay resadresaka izay fanontaniana avy hatrany Sheikh Komel amin'ny mampanabe ara-pinoana silamo ara-pinoananao fanabeazana manodidina ny finoana islamika ihany koa moa zany resantsika eto fomba mampanao islamo raha ohatra ka hoe atao zany amin'ny fafito andro ny araka ny voalazanao iny ilay famorana n'ilay zaza na mety amin'ny fotoana zay ahafahan'le ray aman-dreny manatanteraka azy move misy fomba manokana atao amin'iny fotoana anapahana an'le zaza iny. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فولون دي كما كسيتك لنهار نهار لانتا سنتاني أنجمانتا نزوت الزو آري سودان وانبامنتيك سنفنك فين ماسنا عليهم السلام. Mamirna arhaba ndrimandem na rorhitra zay mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana indrindra fa ianao zay terabovao amin'ny tierina artiste amin'ny volna ity engany Andriamanitra hamalavala sy hitahy zanaka rorhitra tombotay izay araka fomba filaza amin'ny izay makasika izay fitezana izay ao anatin'ny resaka makasika ny famorana antsika amin'izao rahalasa ranabavy dia manandanja tokoa izany resaka makasika ny famorana ary averiko kely ny resaka madam Asma tamin'ny herinandro lasa ny makasika hoe ririna nanaovana azy dia moa avy amintsika silamo koa dia tsy maintsy ririna ihany eny tahaka izay ihany koa fanarana ny fampianarana amintsika zany hoe andrasona amin'ny andro mangatsiatsika aloha fa tsy atao amin'ny andro mafana be satria mety hitariky le hafanana sy le aretina mafy amin'le zaza raha ohatra ka amin'ny andro mafana dia atao amin'ny andro mangatsiatsika zany le izy. Na raha ohatra ka tsika mijery makasika le fanontaniana madam Asma teo dia moa ve misy tonom-bavaka manokana na moa ve misy zavatra fomba makasika azy eny misy voalohany dia misy tonom-bavaka atao eo amin'ny fotoana io izay no voaray tamin'ny mpaminantsika sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Tsy maintsy atao io tonom-bavaka io. Io tsy maintsy atao fa io zavatra tsaratsara atao zany izy satria araka le anisan'le filozofin'le tonom-bavaka dia no milaza Andriamanitra arovy ny zanako amin'ny hafanany vy satria fanampandraminao ny irifirin'ny vy izy. Zany hoe ray amindreo tonom-bavaka zay taonao amin'ny fotoananao manapaka le zanakanao na aoren'le fahavitan'le fanapana dia milaza hoe Andriamanitra arovy ny hafanan'le vity zanako ty satria manko araka nambara riwaya nambarany hadith zany niza mamaky io hadith mamaky io dua io dia io tonom-bavaka io dia voaharo Andriamanitra iaro azy amin'ny famonoan'olona Andriamanitra iaro azy amin'ny zavatra hoe mety hotsindronanjy satria ino efa nanandrana izy tamin'ny zany hafanany vy satria raha ihany anatin'ny doa zay zavatra zay ka raha ohatra ka tsika nilaza tamin'ilay hadith voalohany tamin'ny andro lasa hoe milaza hoe tahiru hoe idiovy dia misy filozofia maro finosin'izay zavatra zay. Androany kosa tsika madam Asma mbola toy le fanontanianao zay ny manohy azy resaka avy amin'ny mamtsika al-Baqar na Imam Sadiq alayhi salam izy milaza manao hoe ikhtinu awladakum yawm as-sab'. Mbola mitohitohy le resaka teo mitovitovy zany hoe tapao ny zanakanareo amin'ny andro fahafito satria nambara yutahiru mba ho lasa madio izy ireo avy eo wa innal ard tiny agnisa le filozofia anankiray koa wa innal ard tadujju ila Allah min bawl al-aghlaf satria nambarany dia ny tany hitatsika io dia lasa ino mitaraina Andriamanitra amin'le pipiny olona zay mbola tsy endriky voatapoka raha ohatra izy fa lehibe. Zany hoe agnisan'le filozofia anankiray zay fitarainan'ny tany io dia hoe Andriamanitra ty dia olo mbola tsy voatapoka nefa mipipi olona maloto
mbola maloto izy jereva hoe atsika tsy mafantatra ila jiaby zay de vetsika fa mitovy aminy hoe sagnatria resaka hoe pipiny olona zazakely fa voatapaka sy pipiny olona zay ino mbo tsy endriky voatapaka eto zany olona masina mampianatra atsika fa ino lasa tahaka hoe mitaraina lalandava amin'Andriamanitra hoe io tany io ary aveo tsy vitan'izany foana walaysa aveo nambarany dia ino wa inna al-ardha tanjus li bawl al-aghlaf 40 sabaha marina fa ino ny tany dia maloto anatin'ny 40 maraina raha ohatra ka voapipiny olona zay mbo tsy endriky voatapaka zany hoe isana re zavatra hitatsika zany zao ty hoe anisan'le filozofia le fahadiovana teny mpaminantsika ambarany dia fahadiovany arabatany sy ny ara-panahiny sy fahadiovana zay eo agnatin'ny fiarahamonina ihany koa satria tsy maintsy pipia io zaza io na mipipia aiza io na mipipia aiza fa ino iny tany zay mandray pipiny olona mbo tsy endriky voatapaka dia mitaraina ohatra n'Andriamanitra satria zavaboarin'Andriamanitra io tany io ary zavatra jiaby zay ataontsika dia tsy maintsy ino lazain'io tany io n'Andriamanitra bon atsika manko tsy mafantatra hoe ino teny fomba fitenin'ny tany amin'ny n'Andriamanitra fa eto atsika tonga de mafantatra fa ino hoe ny tany dia mitaraina amin'Andriamanitra mandrakariva fa hoe Andriamanitra ety dia mipipi amiko ary nataon'Andriamanitra tsy madio tany zay nipipizan'le olona zay tsy endriky voatapaka mandritra 40 maraina ono wa Sheikh Komel malina be le izy raha ao anatin'ny finoana silamo zao de misy taona voafetra tsara hoe firy taona ny zazavavy no ampitaona firy taona ny zazalahy no ampitaona ka raha ataontsika zany ao anatin'le taona hoe mbola tsy mahampitaona azy iny zany raha hoe fadisoana taony na ohatra zany mbola eritreretina hoe mbola tsy mikontsa zany alako tsiny le teny baiko kely de na mbola eritreretina koa hoe mbola madio zany le zaza amin'iny fotoana iny ka raha anatin'iny fotoana iny zany izy no ataontsika hoe mbola tsy vita famorana raha jerevantsika le nolazainao makasika ny fitaraina ny tany teo le fitaraina ny tany io zany move le fadisoana zany azo lazaina hoe fadisoana ve zany mandeha any amin'le ray aman-dreny sa mandeha any amin'ity zaza mbola tsy voafora ty izy mbola tsy ampitaona saotra betsika anao madamasoma ary ainganitsika rehetra hanaraka tsara ny fanahana satria tena zava-dehibe fanontany apetraka madamasoma zay satria atsika dia miresaka makasika ghairu mukallaf olo mbo tsy endriky iarany-didy nefa hoe le tany nefa fa mitaraina araka nambarantsika dia iza nefa le iveregnany zay fiantraikan-dratsy na hoe le fahotana raha ohatra ka veritsika fahotana le izy na hoe fahadisoana kely satria manko tsy afaka considerika fahotana le izy satria zavatra mustahabo io dia tsy considerina hoe fahotana le izy ny fahadisoana na hoe fahotana amin'ny fotoana dia miverina amin'ny ray aman-dreny raha ohatra ka nafantatra izy satria manko raha ohatra ka izy tsy nafantatra dia zay zavatra hafa kosa zay fa raha ohatra ka ray aman-dreny manomboka androany fa fantatra zay zavatra zay dia najano fotsiny mbola tiako zanako dia mbola lalao tsendriky aloha mbo tsy endriky tapako izy any amin'ny 12 taona izy voataoko any amin'ny dia anao ndro mizaka zay zavatra zay satria zavatra jiaby ataontsika eto ambony tany madamasoma dia misy fandraisa amin'Andriamanitra na ataontsika mikasika ravikazo io na amin'ny tany io na aiza misy fandraisa amin'Andriamanitra satria milatsika tsara fa misy andina ao anatin'ny boky masina Qur'an milaza fa ino wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdillah madhmun al-aya zany tsy misy zavatra eto ambony tany afa-tsy hoe mideran'Andriamanitra avokoa ka anisan'ny zavatra anankiray mideran'Andriamanitra ny tany io ka raha ohatra ka hoe anao na zavatra hoe tsy rariny aminy dia izy tsy maintsy mitaraina amin'ny tompo le nahary azy atsika matetika famatintsika milaza manao hoe zanahary tompony lanitra sy ny tany ka hoe tany io voabaikon'iza voabaikon'Andriamanitra ka raha ohatra ka hoe izy mitaraina no ny antony le zavatra maloto tonga aminy avy amin'ny zanak'olombelona anankiray dia izy mijery le olona iarany-didy dia mety somary gagaga kely atsika mahina an'izany hoe fomba tahaka an'izany eka satria anao no ray aman-dreny ary zay mahatonga nambaran'ny madamasoma matetika hoe ny fanabeazana tsy voatery agnaty an-tsekoly ihany fa manomboka atsika teny tokantrano zany nefa tsy endriky fantany zanaka mbola kely zany fa tokony atsika ray aman-dreny mafantatra zany fa ty zanako dia efa commence lehibe dia aoka izy tsy pipio mitoeragna rehetra be satria mbo tsy endriky voatapaka izy dia aleo tapahana mialoha zany amin'izay ino mba misy fahadiovana zay toeragna rehetra zay lalaovany zany
Malina be mihitsy ty fandaratsika ity mino fa ny ray aman-dreny rehetra any atokantrano any dia hieritreritra manodidina an'izay voalaza teto izay mahakasika an'ity famorana ity. Akatoko ny faran'ny taona tanteraka isika izao matetika zany dia hoe fampiraro soa ny mahazatra antsika rehetra hoe samy hotratra ny farany samy hotratry ny ho avy zahay seky komel manokana dia mirary ny atratrarantsika rehetra n'izany tombo-vao sambatra izany marobe ny zavatra noresahana teto ary mbola hotohizantsika ihany koa rehefa tonga ny tombo-vao seky komel fa engane ireny fahalalana napita teto ireny raha mbola tsy fantatritsika tany atokantrano tany mba ho ampiaritsika zany ary ho ataotsika mandritra n'io taona vaovao io mba hampilamina tanteraka zay fiainatsika rehetra izay. Mino fa manakambara ihany koa ianao seky komel satria ity no fandaharatsika farany amin'ity taona 2024 ity fa ny fandaharana moa zany ito ihany fa efa taona vaovao 2024 indray. Fatrabetsika Madamasima ary mirary soanao koa Madamasima mba ho tratran'ny farany sady tratran'ny taom-baovao ihany koa tsika rehetra indrindra fa ito zany miarahaba ro namako rehetra aby regny le namako mako regny ankizy zay resantsika teto aby regny satria regny amin'ny taom-baovao fa lasa olom-baovao zareo ary engany mba ho tonga aty aminay plateau koa mba hiresaka miaraka aminay eto fa zaho seky komel na Madamasima nanaraka fampianaranareo neniko dia lasa tahaka an'izao ka engany tsika rehetra mba ho tratran'ny farany sy ema izy teraka nambara Madamasima teo nilaza hoe mbola hitohy ny fandaharana amin'ny taom-baovao nefa fahitako azy tokony fa iny fandaharana vaovao koa rehefa taom-baovao dia taom-baovao ka mirary soa ho antsika rehetra Andriamanitra ny iaro-tsika tsirairay ary mamela raha ohatra ka nisy tsy mety tanatin'izay taona 2024 zay raha ohatra ka nisy fomba fiteny na fomba fihetsika na tafotoanany sasany dia aoka atsika ifamela tsy entitsika anatin'izay taom-baovao fa ino toetra vaovao sy fihetsika vaovao ary famindra vaovao no entitsika makany amin'izany taom-baovao zay mirary soa ho antsika rehetra. Ia, misaotra betsaka anao seky komel mankasitraka ihany koa ny teknisianina ny TVS sy ny RVS ary ny fiaraha-miasa amin'izao fahita lavitra izao zay niara ny sala na afahana nanatotosan'ity fandaharana anankiray ity mirary taom-baovao sambatra ho antsika rehetra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.